Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est bon, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, croix resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Pour me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Miarabantsika rehetra mba miangavingy ho an'le chauffage mba mangataka hoe mba mandroso daholo tsika dia regroupena le chauffage dia mba mahazo hafanana dolodolo raha azo atao mba mandroso aty ali daholo zany dia mba nakakaiky ny chauffage azafady indrindra.
fitadiavana malala antsika rehetra manatsika eto sy izay rehetra koa manaraka zao fotoana zao amin'ny alalan'ny ainamanjery zoma dia ampifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika nahatratra ny krismasy 2024 hitondra fanantenana, hitondra faliana, hitondra fiadanana ao amintsika ity krismasy 2024 ity. Isaorana ny tompo nanome tombonandro, nanome ty andro alahady farany amin'ny taona izay diavintsika ity, dia ho azy rerany ny voninahitra. Amen. Ny lohahevitra izay mandrintsika araka izany dia fiangonana mitombo sady feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Fiangonana mitombo sady feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Bienvenue à toutes et à tous, joyeux Noël. Une église qui grandit, remplie de la grâce de Dieu, tel est le thème de ce dernier dimanche que nous allons vivre ensemble. Anomboka ny fotoanantsika dia angavitsika hiara hitsangana tompoko. Ho aminareo ry havana ny fihavanana, fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Iarahantsika mideran'Andriamanitra ny Salamo 4:20. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy, fa ny indray andro kianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao an-danim-panao ratsy. Fa masoandro sy hampinga ny tompo Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny, tsy avo zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Amen. Prions. Nous voici, Seigneur, dans ta maison, avec les anges. Nous voulons te louer, nous voulons te glorifier de tout notre cœur, de tout notre être. Toi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Sauveur né pour nous à Bethléem il y a plus de 2000 ans. Tompo, te hidera sy hanandratra anao eto tokonam-baravarany tranonao zahay. Ianao le masoandro sy hampinga, ianao le tompony maro, tompony anjely, sady tompony tompo koa. Te hiompy sy hitsaoka anao zahay noho ny fahasoavana lehibe noraisanay taminao, satria mpamonjy no teraka ho anay tao an-tanànan'i Davida. Da io sy hatreo aho zao fanompompivavahana masina izay iarahan'ny mpino manerany tany miaraka amin'ny anjely rehetra ny an-danitra mankalaza anao. Amin'ny anaran'ilay teraka ho anay sy mipetraka eo ankavananao sady miara manjaka aminao amin'izao fotoana izao, ka ho mandrakizay no hanaovana izao vavaka izao. Amen. There
Mipetraka isika tompoko. Dia toy izao indray havana ny teny maneho ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Araka n'izay vakintsika teo, sambatra izay olona mahatoky anao. Sambatra izay olona mahatoky anao. Hivavaka isika. Sambatra izay olona mahatoky anao dia olona manankina ny lalany, manankina ny fiainany aminao tanteraka, satria ianao no andamina izay alehany. Ianao nefa mahita Tompo fa mazana izahay dia mandeha araka izay mpantatray sy izay iriny fonay. Ny tenanay no ivo ny fiainanay, ary izay hitan'ny masonay ihany no heverinay fa azo antoka. Ka metrahanay ny fonay na dia tsy maharitra sy miovaova. Indrisy fa ny vokatr'izay rehetr'izay dia fantsompanantenana, fimonomonomana, fifandirana, adiady. Heverinay mantsy fa ny fahadisoa ny hafa foana no mahatonga ny fahavoazanay. Tsy lazainay intsony ny avizanana tsy misy fiafarany, ny fisaintona, miporiporina sy mipenipenina etsy sy eroa, feno fanahina lava amin'ny ho avy, tsy mety mahita fiadanana, tsy mety mahita fahasambarana. Ny tanjonao anay amin'ny fiainanay anefa dia mba hiadananay. Ary izany no nahatongavan'ny zanako amin'izao andro noely izay hanamafisan'ny olona indray ilay antoka, garanti, fa mihevitra anay tsy hitondra loza ianao fa hitondra fiadanana. Ary ianao irery Tompo no afaka vita izany amin'ny fiainany tsirairay avy. Ianao irery Tompo no mahalala ny avoaka ny ampitso. Ianao irery no tena mahafantatra ny momba anay sy izay mahasoa anay. Eny fa na dia nisany volondohanay aza dia fantatra ao maromarona kokoa. Noho izany dia mifona sy mitalao izahay, ary manomboka izao dia te hitodika aminao, te hametraka manontolo anao ivo ny fiainanay. Oui Seigneur, heureux l'homme qui se confie en toi et marche avec toi, car c'est toi qui aplaniras ses routes. Toi qui vois tout, tu sais très bien que nous sommes dans le brouillard. Nous marchons selon notre vision, notre inspiration et notre désir. Nous nous attachons facilement à des choses d'ici-bas qui sont volatiles, instables et en perpétuelle évolution. Par conséquent, les émotions négatives s'invitent facilement dans nos vies. La frustration, l'irritation, la peur et les sentiments nocifs envahissent nos cœurs. La déception, la jalousie et le découragement. Le doute et la crainte du lendemain nous paralysent. Nous ne sommes jamais contents et nous ne sommes jamais heureux. En ce jour de Noël, tu es prêt à nous accorder une vie de grâce et de paix. Car ton but pour notre vie, c'est notre bonheur. C'est la raison pour laquelle ton fils est né à Bethléem pour devenir notre garant,
Il a déjà tout payé. Il a déjà tout racheté. Il a déjà tout réglé, y compris les imprévus. Et toi, tu formules de projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Car toi seul peux le faire. Toi seul sais de quoi demain sera fait. Toi seul sais de quoi nous sommes faits. Seuls tes projets de paix et de bonheur nous donneraient un avenir et de l'espérance. Alors Seigneur, pardonne-nous de t'avoir écarté de nos choix. Pardonne-nous de t'avoir éloigné de nos décisions et nos actions. Pardonne-nous d'avoir ignoré ta vision. Nous voulons désormais lâcher prise. Nous voulons que tu sois à nouveau au centre de notre vie. Et conduis-nous vers ce que tu as formé pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons enfin heureux. Amen. Oui, tompoantsika tsy ny salama no mila fanafody fanomarary ary Andriamanitra naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao dia tsy hanameloka azy fa hamonjy azy hananany fiainam-pahasoavana sy fiainam-piadanana. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le condamne, mais pour que le monde soit sauvé et qu'il ait la vie de paix, la vie de grâce.
et la vie en abondance. Voilà la vie de Jésus. Andro malaza, tatsika ny hira 75. Voninahitra amin'ny ho avy indrindra ho an'Andriamanitra. Mbola mitsangana isika tompoko. Je t'invite à me joindre pour m'aider à avancer. Tant de beauté.
izao dia tonga eo amin'ny teny soratra masina isika. Alohan'izay dia ataontsika ny hira 7:115 faharoa fahatelo alohan'ny amankina ny soratra masina. Zaza masina sy soa. Ry Andriamanitra rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy ianao. Lehibe loatra ny famindraponao sy ny fitiavanao anay, ka ny antsoinao anay sy ny tantananao ho tonga amin'ity toerana ity, izay antony hiderahana sy hankalazana ny anaranao amin'ny voninahitranao. Tompo, efa namela heloka anay ianao, namindra fo taminay ianao, ka misaotra Tompo, ary raha hamaky ny teninao zany ankehitriny, tendreno ny lelan'izay maky, tendreno ny lelan'izay hitory ny teninao, satria ny teninao dia teny fiainana, koa esory aminao anarana Jesosy, izay rehetra mangelingelina sy azaonay mandray izany teninao zany Tompo. Izany ny vavaka izany Tompo, tengatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miaraka mamaky sy ny teny sy ranomasina sika Tompo, izany dia hitantsika eo amin'ny Samuela voalohany, toko voalohany, 19 ka hatramin'ny 20. Samuela voalohany, toko voalohany, 19 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita izany dia afaka antsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny fantanterahany andro dia nanananaka hanaka ny terada, ary ny anarany natao hoe Samuela. Fa hoy izy, tamin'i Jehovah no nangatahako azy, ary raha lehilahy Elikana sy ny ankonany rehetra miakatra ambony zavatra mba anaterany fanatitra fanao isan-taona ho an'i Jehovah sy ny fanalam-boadiny. Fa anakosa tsy mba niakatra, fa hoy izy tamin'ny vadiny, aoko aloha mandrom-panoty ny Zaza, fa amin'izay aho vao hitondra azy iseho eo anatrehan'i Jehovah, ka hitoetra ao mandrakizay izy. Ary hoy Elikana ny vadiny taminy, ataovy ary izay tianao aho, mitoera ihany mandrom-panotinao azy, ary fain'i Jehovah ny teniny, dia nitoetra rahavehivavy ka namponoany zanany mandram-panotiny azy. Ary no nefa noantony Zaza vao mety niakatra niaraka taminy, izy ka izy mba mivady tomolahy 3 sy goba iray efa ary divay iray tavoara, ka netiny ohatra amin'ny Jehovah tao sily izy. Ary mbola kely ny Zaza dia nivonoany ny vadi-trongolahy iray, ary netiny amin'ny ely ny Zaza. Ary hoy ihany, Tompoko,
raha velona koa ny ainao, raha velona koa ny ainao tompoko, izao ilay vehivavy nitsangana teo anilanao ka nivavaka tamin'i Jehovah. Ny azahoako ity zazalahy ity no ny vavahako dia nomeny Jehovah izy izay nangatahako taminy. Koa atolotra ho an'i Jehovah kosa izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy dia nivavaka tamin'i Jehovah izy. Amen. Mbola hotohizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Jaona voalohany toko fahatelo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manahoana fitiavana naseho ray eo antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa mbola tsy naseho izay toentsika rahatr' izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorona amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy naseho hanaisitra ny ota, ary tsy mbola misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela isy hamitaka anareo izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly, izay rehetra naterak'Andriamanitra dia no tsy manota, sady ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy, satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho mialiary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy mifankatia isika. Tsy tahaka ny kaina izay avy tamin'ny ratsy ka namono ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany, fa marina ny an'ny rahalahiny. Azagaga ry rahalahy, raha alan'izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahiny. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra makahala ny rahalahiny dia mpamono olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpanompo olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahatran'ny rahalahiny ka mihirombelona aminy,
ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Anaka, tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampahatokisana ny fotsika eo anateny na inona no anamelohan'ny fotsika atsika satria Andriamanitra lehibe noho ny fotsika ka malala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy mba manameloka atsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatren'Andriamanitra isika. Ary na inona no angatantsika dia raisitsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay akasitrahana eo imasony isika. Ary izao ny didiny dia ny inotsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavatsika araka ny didiny meny atsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny atsika. Amen. Hofaranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny rioka toko 2 ka manomboka amin'ny andininy faha-efapolo izany ary mijanona hatramin'ny andininy faharoa amin'ny dimampolo. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny zaza dia nitombo ka nihahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ary ny ray aman-dreniny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Paska. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka nandeha tamin'ny niara-dita aminy izy, dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olo-pantany. Ary no tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka telona dia hitany teo an-kianja ny tempoly Jesosy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izy izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: anaka, nahoana no nanao toy izany taminay ianao? Izato alahelo rainao sy izaho nitady anao. Fa hoy Jesosy taminy: nahoana no mitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-trano no raiko aho? Nefa tsy azon'izy ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina taminy nakany Nazareta Jesosy ka nanao azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandrosy fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen.
mpamonjy mpanavitra nay mpanjakanay io misaotranao amin'izao ora sy fotoana izao izay hitenenanao aminay indray ary angatanay aminao ny ampanginanao ny feo hafa rehetra tsy avy aminao tsy anana anjara eto fa mba ataoko tena mandray ny teninao izahay teny fiainana teny mamelona teny manangana ary teny mandrava koa izay rehetra tsy nambolenao anatinay mitenena aminay mpamonjy eo araka ny fombanao fa miaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no angatanay izany amen. Petraka isika tompoko. Ny perikopantsika dia miresaka zaza na miresaka zanaka mbola mitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra avy ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Zaza na zanaka raha nanaraka tsara tsika tany amin'ny bokin'ny Samoela dia miresaka ny Samoela mazava ho azy fa iana izay nanao voady teo anatren'Andriamanitra ka nilaza hoe raha omenao zaza dia atolotro anao io zaza io ary izay raha teo ilay anarana nyvakitsika teo tao amin'ny bokin'ny Samoela atao hoe Samoela no anarany satria tamin'i Jehova no nangatahako azy. Eo izany dia fa anankiray azy marihana hoe Andriamanitra no manatanteraka mangataka ihany fa Andriamanitra no nanatanteraka ary izay ilay voady raha tanterahanao ka omenao zaza dia atolotro ho anao io zaza io ary dia izay no nataony nanatanteraka ny voadiny izy ka rehefa maty ny zaza dia netiny tany amin'ny Ely mpisorona ary nampatsiaroviny tsara ny Ely satria tamin'izy nangataka tamin'i Jehova raha tadiditsika dia ozy izy Ely hoe fa iza koa ary ty vehivavy mamo anga io vehivavy io no toa mihetsiketsika fotsiny ny vavany tsy fantatra izay lazainy kanefa tamin'izay fotoana izay iana nangataka tamin'Andriamanitra ny talao namboraka ny alahelyny sy ny sentiny fony teo anatren'Andriamanitra ary tsy tantaraina ny Ely mpisorona izany fa izy sy Andriamanitra no miresaka dia nampatsiaroviny tsara ny Ely hoe izao ane ilay vehivavy no lazainao fa hoe mamo nangataka tamin'i Jehova io ary le zaza entiko eto aminao io izy io mahafinaritra be ilay tantara ary ilay voady natao dia izao hoe hanompo an'i Jehova io zaza io ary dia napetrany tao amin'ny Ely mpisorona izay ilay fanefam-boady nataony iana Elikana izy tsy manontany ny Elikana fa izy Andriamanitra no miresaka izy Andriamanitra no mitafatafa ary dia no tanteran'Andriamanitra ny faniriany dia nefainy ny voadiny teo anatren'Andriamanitra ary Samoela zaza dia nitombo tena nitombo teo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary Andriamanitra koa dia tia azy tena tia azy. Rehefa namaky ny bokin'ny filan'ny epistiliny Jaona indray tsika inona zavatra resahana eo ny zanak'Andriamanitra inona atao hoe zanak'Andriamanitra manao ahoana izany zanak'Andriamanitra izany manao ahoana ny fanaony ahoana ny fihetsiny ahoana ny momba azy izany hitantsika tao amin'ny epistiliny Jaona raha nanaraka tsara tsika fa rehefa mijery ny bokin'ny filazantsara tsika vao nankalaza ny krismasy omaly dia nankalaza ny fahaterahan'i Jesosy fahatsiarovana ihany izany ary fankalazana Andriamanitra no nidina tetỳ ambonin'ny tany hamonjy ny olona Andriamanitra no teraka tao an-tranon'omby zava-mahagaga izany tsy raisina amin'ny saina izany na amin'ny fahalalana fa amin'ny finoana no hanekena fa mpanjaka io teraka io Andriamanitra io teraka io tsy nizaniza no afaka hanaiky an'izany izay ilay ambarany Paoly apôstôly hoe fahadalana eo anatren'ny olona ny fahendren'Andriamanitra mpanjaka Andriamanitra
zany no teraka ao an-tranon'omby. Mila finoana zany ry havana, tahaka ny mpiandro indro izay nambara tamintsika omaly. Mila finoana izany. Ankehitriny ny hitantsika eto dia efa 12 taona Jesosy ny resahana amintsika eto. Ary raha nanomboka ny perikopantsika dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny zaza dia nitombo ka nihahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ny lohateny izay ho banjinitsika dia zao hoe fiangonan'Andriamanitra mitombo sady feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Ino moa no atao hoe fiangonana? Ny fiangonana dia firaisan'ny mino. Ino no atao hoe mino? Ny zanak'Andriamanitra. Izay zanak'Andriamanitra no mino. Ary rehefa mamaky ny Romana 9 tsika, 5:10 dia zao ny voasoratra ao. Romana 9 5:10 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsoantsika hoe Aba ray eo. Misy faritra any Madagasikara miteny hoe Aba ray, ny sasa manao hoe dada, ny sasa manao hoe papa. Izany io Andriamanitrantsika io. Ary izay ilay statuentsika noho ny herin'ny fanahy masina, ilay fanahy ny fananganananaka izay nataon'Andriamanitra ao anatintsika, dia afaka mitenitsika hoe rainay ianao, raiko ianao, dadako ianao. Izay ilay zanak'Andriamanitra izay ambaran'ny epistiliny Jaona. Fa raha mamaky ny filazantsara tsika, ny perikopan-jarantsika, dia tsara ihany mampatsiahy. Ahoana moa izao fankalazana atao any Jerosalema izao? Ny Pasika izay ankalazaina eto dia mankalaza ny fanafahana tany Egypta. Fantatsika hoe andevy tany Egypta ny zanak'Israely nandritra ny 700 taona. Sandry maherin'Andriamanitra no nahintsitra ary afaka tamin'izany fanandevozana izany izy ireo. Izay no ankalazaina eto. Ary io fankalazana izay atao isan-taona ny Jerosalema io dia maharitra eo amin'ny 7 andro eo. Jesosy izao efa 7 andro ny oatra 3. Ataontsika hoe 7 andro, 7 andro, 10 andro. Satria izy 3 andro ny ray Israely nitady azy. Isan-taona dia miakatra ny Jerosalema. Ary fety zany lanonana zany. Raha mijery ny salamitsika efa 20 hatramin'ny 4 dia jereo anefa ny voasoratra ao dia hira fiakarana. Ny hira fiakarana dia zao, rehefa miakatra makany Jerosalema mamonjy ny isan-taona fankalazana ny fanafahana ny alana tany Egypta, dia zao velokira ny zanak'Israely, feno fiobina, feno fankalazana, feno fankasitrahana an'Andriamanitra. Ary tsy izany moa nataontsika rehefa mamonjy toby ry fifoazana, rehefa manao diabe makany amin'ny toby, ay hira re zao, tsy manana anjara ao satana, fa feno fiderana ny fiakarana any amin'ny toby. Dia taoko izany nataon'ireto zanak'Israely reto. Velokira, vakio ny salamo 20 hatramin'ny 430. Hira fiakarana miakatra mamonjy isan-taona mankalaza ny Pasika any Jerosalema. Dia tsy tary Jesosy nakaiza ary Jesosy lalahelo dada sy neny. Dia ny karoany fa ny zavatra nahavariana dia zao hoe rehefa hita tokoa izy io kay ao amin'ny tempoly. Asa nanahoana ny endriky marina hita azy hoe ao amin'ny tempoly izy? Nalahelo ihany aloha satria 4 andro tsy dia. Kanefa rehefa hita fa ao amin'ny tempoly izy ary mipetraka mandray anjara
tsy hoe mitazana fotsiny any amin'ny sisitsisiny fa tena nipetraka dia mandray anjara. dia izy ny namahaleo fa maninona ary any tadiavinareo e tsy fantatrareo angah fa tsy maintsy mitoetra ato an-tranony raiko aho. tsy niritsika tsara, tsy maintsy mitoetra ato an-tranony raiko aho. na inona zava-misy, na inona zavatra mitranga, na inona alahelinareo tany ambadika tany, dia fantaro fa izaho tsy maintsy mitoetra eto an-tranony raiko. hojerentsika izany tsy maintsy izany rehefa avy eo. fa izao ny zavatra nitranga, na izay aza aloha ny resaka Jesosy dia izao rehefa niteny dada sy neny hoe ndao oto fa any Nazareta ane ny fonenantsika anaka e, dia nandeha izy ka ahoana ny ambaran'ny ten'Andriamanitra nano azy nankatoa ny rainy sy reniny. fa izao Maria tsy mba miteny, tsy manao remarika, tsy fa atrany nanomboka tany amin'ny sehonin'ny anjely taminy nazahoany ilay hoe arahaba ry lay no asoavina. teo Maria nanomboka ketriketrika ny servoan'ny Maria. ahoana dolary ny dikan'izany teny izany? dia rehefa niteny ray izy namangy ny Elisabeta izy, dia mbola nidiboka faliana ao izy ny Elisabeta ny zaza atao kipoka mahita ny renin'ny tompo a miasa ihany reny ny sain'ny Maria hoe ahoana daholo ary izany rehetrarehetra izany. dia ozy koa Jesosy eto hoe tsy maintsy mitoetra ao an-tranony raiko a. dia eo Maria mbola velo tena miasa sany inona ihany daholo ary nidikan'izany. fa nandeha Jesosy, nandeha izy ary nankatoa ny rainy sy reniny. fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany a, Maria dia nitahiry tsara ny teny izay nambara, izay rehetra niseho dia nitahirizan'ny Maria ary mety nanontany tena ihany izy kanefa ny a fantany amin'ny apahany valiny fa tsy fantany tanteraka. ary Jesosy dia nitombo saina sy tena sady nandrosy fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. ao anatin'ny perikopantsika izany a, manomboka n'ilay perikopantsika dia ny zaza nitombo dia nihahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra tao aminy. mamarana ny perikopantsika dia izao hoe Jesosy nitombo saina sy tena sady nandrosy fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. ary izay no mahatonga n'ilay lohahevitra hoe fiangonana mitombo na zanak'Andriamanitra mitombo ary feno ny fahasoavan'Andriamanitra. jerikely ny epistiliny Jaune tsika marana izao tenin'Andriamanitra izao. inona ny voambara ao amin'ny epistiliny Jaune? aloha jereko ny andininy fa sao dia adiniko. rehefa miresaka izy hoe zanak'Andriamanitra isika, tena zany tokoa isika, izay nambarany eo a. zanak'Andriamanitra isika nambarany Paoly any amin'ny Romanina hoe tsy nandray fanahy ny mpanandevozana fa nandray ny fanahy ny fananganananaka, izay ahafahantsika miantso hoe dado tia zanakao, tia manaiky anao, tia manatona anao. satria ahoana ary ny ambarany epistiliny Jaune? fitiavan'Andriamanitra, izay ny tsara mariana voalohany. fitiavan'Andriamanitra ny mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra, tsy satria hoe ianao nivavaka hatramin'izay, tsy satria ianao hoe resy lahatra ka dia nitonga nivavaka, ny ray aman-drenanao nivavaka, ny dadabe anao nivavaka aka dia tonga zanak'Andriamanitra. tsy aho fa Andriamanitra no efa nifidy anao, niantso anao tao amin'i Jesosy Kristy mba ho tonga zanany. Andriamanitra nanome anao ny fanahy na nisy tombo-kase fa zanak'Andriamanitra ianao, ary tsy misy mahaisitra izany, tsy misy mahaisitra izany na inona zanak'Andriamanitra ianao. ambarany apôstôly Jaune izany. dia izao zavatra mitranga,
tsy izy rehetra no jerentsika fa ahoana moa zany toetra ny zanak'Andriamanitra zany rehefa mieritreritsika hoe fiangonana mitombo a zanak'Andriamanitra mitombo matony ny fiangonana mitombo zanak'Andriamanitra mitombo ny ao anatiny fa tsy hoe fiangonana mitombo nefa ny zava-le zaza ao anatiny setifa be le zanak'Andriamanitra ao anatiny klemaina daholo na sanatria hoe klemaina tsy mitombo fa tsy afaka mivelatra voafatotra raha ohatra le zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana olona voafatotra ataon'le fiangonana ahoana ny tombo ahoana le fiangonana ahoana no hivelatra dia ambaran'ny epistily Jaona ary mandray lesona avy amin'izany isika hoe ahoana ny zanak'Andriamanitra raha azo lazaina hoe mitombo voalohany indrindra moa le mitombo dia zao hoe miala amin'ny fahazazana mialatsina manindry kely hoe miala amin'ny fahazazana fantatratsika ny toetra ny zaza za moa dia mifanerasera amin'ny zazakely isan'andro ny zaza rehefa tsy ny sitraponiny atao a dia midongy izy raha mbola tsy ampy anao le midongy iny ka tsy fantatrao izay lazainy dia lasa izy mikisikisina amin'ny tany ao raha mbola tsy fantatrao ny dikany iny dia lasa izy mikikika amin'ny tomany be mafy be mihitsy manao krizy be zany ny zaza ary mihevitra izy fa satria matoky ilay fitiavana satria tena tianao le zaza tena tianao dia matoky izay fitiavana izay izy dia mieritrehitra izy fa izay tiany atao dia tsy maintsy hoekenao tsy maintsy ho tanterahanao ary tsika moa fitenitsika aza matetika hoe dia mamolaka le zaza rehefa tsy manao izay tiany atao ianao dia midongy izy manao izay kriziny rehetrarehetra eo izy fa hoy izy ny ambaran'ny Paoly hoe rehefa lehibe aho dia nialako ny fahazazana nilaozana le toetran-jaza le toetran-jaza izay mpidongidongy le toetran-jaza izay mpaniratsira afaka lazaina mpaniratsira satria rehefa tsy araka ny sitraponiny atao dia tsy mirarahanao izy ary maniratsiranao avy hatrany ielana izany raha zanak'Andriamanitra te hitombo inona ny ambaran'ny apôstôly Jaonatra satria zanak'Andriamanitra isika noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy tsy nahalala an Jesosy izy nahita ihany izy fa tsy nahalala nahita ihany izy nifanena ihany fa tsy nahafantatra dia tahaka an'izay koa ny tsy hahafantarany sy tsy hahalalany anao zanak'Andriamanitra satria ianao tsy miray petsapetsa aminy mazava ho azy ary satria tsy ndriny jaona mazava tsara mila miavaka ny zanak'Andriamanitra miavaka ny zanak'Andriamanitra miavaka amin'inona moa miavaka amin'ny zanaky ny devoly fantatratsika tsara hoe tsisy afa-tsy anankiroa ihany ny hery na ianao miankina amin'ny herin'Andriamanitra na ianao miankina amin'ny herin'ny devoly na ianao zanak'Andriamanitra na ianao zanaky ny devoly na ianao mifidy ny lalany fiainana makany amin'Andriamanitra na ianao mandeha any amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny fahafatesana dia ny lalana miaraka amin'ny devoly izay ihany no izy ary izay le miavaka eto na ianao miavaka zanaky ny devoly na ianao miavaka satria zanak'Andriamanitra dia ahoana ary le zanak'Andriamanitra eto izany ataka hoe hotsindriana lay teny hoe tsy maintsy izao mantsy ny fisiany Jesosy eto an-tany a teto an-tany azafady teto an-tany satria efa fantatritsika fa efa niakatra any amin'ny ray izy eo akavanany ray ao amin'ny voninahiny fa ny fisiany teto an-tany dia voafaritry ny teny mazava hoe tsy maintsy ary averin'ny Jaona apôstôly zany ato ho an'ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy izay ny teny voalohany nataony tamin'ny rainy sy reniny hoe tsy fantatrareo nga fa tsy maintsy mitoetra ato an-tranony raiko a ary raha izay ny resahana raha izay tsy maintsy izay ny resahana dia izao ianao izao izay nandray an'ny fananganananaka
izay atamin'Andriamanitra hoe zanany malala eo masony. Manahoana ny fiainantsika, manahoana ny fahenontsika n'izany hoe tsy maintsy. Misy mangididy sofiny tsika izao afantatra. Raha zany izy dia aloha hijanona ko aiza koa nisy hoe tsy maintsy zany. Kanefa zay no ambaran'ny apôstôly Jaona eto. Jesosy nge rehefa resaka mpianany mahita an'izany fanerasera mpianana eo izy tsy maintsy mandeha mitory andeha tsika ho ary amin'ny tanàna misy ao amin'ny lioka be da be ny expression ny situation rehefa niresaka ny mpianatra dia Jesosy ny teny hoe tsy maintsy mandeha mitory koa any amin'ny tany hafa, tsy maintsy miasa anio rapitso raha afaka pitso miasa tsy maintsy satria nahoana tsy ny sitrapony Jesosy no atao fa ny sitrapony izay naniraka azy, ny sitrapon'Andriamanitra izay naniraka azy ka ho tonga amin'ny famonjena izao tontolo izao. Dia ahoana ary le zanak'Andriamanitra? Dia ahoana ary le fiangonana izay fikambanany zanak'Andriamanitra? Mangididy sofina ve rehefa atao hoe tsy maintsy? Ozy izy ny apôstôly Jaona ato hoe tsy maintsy mifankaty isika. Zay ary. Tsy maintsy mifankaty isika. Zay le mampiavaka atsika amin'ny zanaky ny devoly. Zay ihany no mampiavaka atsika amin'ny zanaky ny devoly satria isika dia mifankaty ao amin'ny Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjitsika. Mifankaty isika satria Andriamanitra efa tiantsika taloha. Ilay fitiavan'Andriamanitra mihitsy no napetrany ao amintsika. Matoa isika afaka mifankaty. Matoa isika afaka mitian'Andriamanitra. Andriamanitra efa tiantsika taloha. Andriamanitra no mampitoetra ny fitiavana ao amintsika no ny hery ny fanahiny masina. Ary zay raha ohatra ary miteny hoe ty fiangonana ty tena ny zanak'Andriamanitra ato kosa aloha tena mitombo be mihitsy. Jerena vao mivoaka tsy mifangarika daholo. Jerena rehefa miresaka mifampikitakita ohatrin'iny. Dia ahoana rery havako hoe? Dia mitombo ve ilay fiangonana amin'izany? Be da be zahay ao zay misy 200 rehefa mivavaka, misy 500 rehefa krismasy jerena mifanjola daholo. Tsy mitombo, mbola zaza, mbola mila rononom-panahy, mbola mitoetra amin'ny fahazazana. Fa ozy ny apôstôly Jaona tsy maintsy mifankaty isika. Ary izay ny tenin'Andriamanitra mifampitondra izay mavesatra. Eo mantsy ny sarotra eo. Misy ny mihevitra hoe zany indray dia efa afaka amin'izany, efa nidepaseko izany stady midongidongy izany, efa nidepaseko izany stady mangaringarika izany. Tena misy izany ary tena isaorana an'Andriamanitra. Dia nefany ao anatin'izany raha vao misy zavatra kely mitranga amin'ny manodidina dia ohatran'ny hoe tsy tay-alala. Anazy izany koa, izy izany mbola mety le zaza. Kanefa ny ten'Andriamanitra tsy izay fa mila mifampitondra, ny matanjaka mitondra ny fahalemen'ny hafa, ny malemy manaiky ho tariana, mifampitondra. Izay no mahatonga an'ilay fiangonana hitombo. Fa raha samy mandeha maka ho azy ohatran'ny kirarony be minahy, tsisy fiangonana mitombo Fa ny epistiliny Jaona mampianatra, tena mampianatra ny epistiliny Jaona. Mila mifankaty isika. Jereo angeny andininy fa 7:20 hoe azagaga ry rahalahy raha halany izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy.
izay ny mariky ny fitomboana zay satria tia ny rahalahy dia afaka tao amin'ny fahafatesana ary tonga amin'ny mazava lazaina tamintsika omaly hoe nisy ihany ny labozizana rehatra eo am-piandrasana ny fiavin'ny mpamonjy fa tonga ilay tena mazava Jesosy Kristy ary raha ohatra ka afaka tamin'izay fankalana zay ianao dia tsarovy fa lay mazava no ao anatinao nahatonga anao tsy latsaka intsony ao anatin'ny fankalana zay any ala izy tsisy herim-poko tsisy herim-ponao a non tsisy fa satria avelantsika manjaka ny mazava ao anatintsika dia mitondra atsika ho amin'ny fahafahana mitia ny hafa indrindra amin'ny fahafahana mitia n'Andriamanitra ka ny fitomboana dia ny famelanao ilay mazava tokana hanjaka ao anatinao mba tsy hitoeranao amin'ny fahafatesany fankalana mba tsy hitoeranao amin'ny fahafatesany fahazazana satria tsy afaka hitombo fa voafatotra amin'ny fomba rehetra sy ny toetra rehetra izay manakana ny fivelaran'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainana ary zay nambarany Joneta tsy maintsy mifankatiana tsy maintsy mandainga zay miteny hoe za kosa aloha Andriamanitra tena tiako tena mitenitsika zao hoe nihiritsika hoe halan'ny olona Jesosy tompo raha laty tety ambonin'ny tany fa izaho ianao tia azy tsika dia avia Jesosy monina atao-poko ianao dia tena izay tokoa ny faniritsika avia Jesosy eo manjaka manapao anatin'ny foko ianao fa raha ohatra hoe ianina rakoto rasoa tsena tsy voako mihitsy dia nefa mangataka hoe Jesosy eo manjaka ato aminy dia ahoana hozy Jesosy maheno an'izany ahoana hozy Jesosy ry havana fiangonana mitombo zao tenin'Andriamanitra izao dia mampatsiaro fa mila mieritreritra isika mila mandiny tena isika vakiko zay voambara ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:20 andininy faraky 20 ny anaran'i Jesosy hoy ny apôstôly Paoly fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza ny hevitra toy ny zaza ny saina toy ny zaza fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana nariko ny fahazazana rehefa narina ny fahazazana dia ilay mazava ilay tena mazava no manjaka ao am-po ary tsy manana fitoeranao ny devoly ny asan'ny devoly ane tsy safa-tsy ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra tsy safa-tsy ny ampisaraka anao amin'ny namanao zany hoe mamely fanahy ny fampisarana zany ny asan'ny devoly mahatonga anao hiady amin'ny hafa mahatonga anao kizitina amin'ny hafa mahatonga anao sorena tsy mba misy fiainana mihitsy fa marikivy lava dia faly devoly amin'izay io milaza zanak'Andriamanitra tsy ampy anina akory dia jereo ty izy imoezany fotsiny ane imoezany devoly fotsiny jereo ty izy midongy mezany devoly rehefa misy tsy azo azy mantsy ampiangonanao dia za tsy ho avy tsy andeha aloha ialako ty fanompony ty fa za tsy havita mezany devoly fotsiny itsika ane na hideran'Andriamanitra na tsy hidera Andriamanitra mahay manangana mahay manangana tsy maty antoka ane Andriamanitra tsy maty antoka Andriamanitra ahoana hozy Jesosy raha ampanginonareo reo dia ny vaty no iantsoantso hain'Andriamanitra zany fa maty antoka foana ianao maty antoka isika raha te hitoetra amin'ny fanahy ny fahazazana fa mampianaratsika ny ten'Andriamanitra hialao tompoko
sokafo ny fonao mba hidirany mazava hialana amin'ny fahazazana dia hitantsika ny didy eto hoe ny didiny dia zao ny inoantsika an' Jesosy Kristy ary ny hitiavantsika ny namantsika hitiavanao ny rahalahy izany hoe mino an' Jesosy tia ny rahalahy zay ilay fahafenona fa efa niteny Jesosy tany amin'ny filazantsara hoe inona le didy roa tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny sainao rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao fa manankiray koa eto raha verin'ny Jaona hoe mino an' Jesosy tompo dia tiava ny rahalahy zany hoe lay fitiavanao ny raha lay fitiavanao an'Andriamanitra ny finonao an'Andriamanitra ny finonao an' Jesosy Kristy rava ho azy a rehefa tsy tia ny rahalahy ianao rehefa feno fankahalany ianao dia rava ho azy lay finoana izay ao anatinao dia mila mandiny teny sika ry havana mba hatonga ny fiangonan'Andriamanitra hitombo tsy tia trano ity ny resahako fa izaho sy anao izay efa natsoan'Andriamanitra ho zanany ao amin'i Jesosy Kristy noho ny herin'ny fitiavany satria tena izany tokoa isika hozy ny apôstôly Jaona eto tena izany isika tena zanak'Andriamanitra isika dia izao mila miala amin'ny fahazazana mila mitoetra amin'ny fitiavana ary tsy haintsika ny zany zany eny tena fahantrantsika ry havana mahantra fitiavana isika tena mahantra fitiavana kanefa Andriamanitra manome toky eto manome toky izy fa raha mino an' Jesosy Kristy ianao mino ny asa mpamonjena vita an' Jesosy Kristy ianao tonga ao aminao ny fitiavana satria ilay Andriamanitra fitiavana ny miasa ao anatinao ary dia antsona amin'izany isika zanak'Andriamanitra mba ho tonga fiasam-pahasoavana eo am-pelantanan'Andriamanitra isika olona mitombo zanak'Andriamanitra mitombo miala mila midepase ny fahazazana fa mila mitombo ao amin'i Kristy mitoetra amin'ny mazava ary vavolombelona amin'izao tanàna sy voatra misy tsika izao fa raha ny kristianina ao amin'ny Aix-Marseille kosa aloha tena feno fitiavana tena hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fitiavana manarina fahotana maro ny fitiavana io no arangaranga Jesosy nidina tetỳ an-tanany Jesosy tonga satria nahoana satria fitiavan'Andriamanitra fitiavana atsika no nahatongavany sitraponingany ho any an-tranon'omby endrim-pitiavan'Andriamanitra sehony zany tsy mampaninina azy izay mandeha any anatin'ny tranon'omby na Andriamanitra 100% izy mpanjaka izy fa noho ny amiko sy ny aminao any izy ny nandeha asehony anao fa na inona ny momba anao tonga ho anao izy tonga ho ahy izy ary fitiavana izy dia mitoera sy manjaka amin'ny fitiavan'i Kristy mba hatonga atsika koa mba ho fantso-pitiavana ho fantso-pitahiana ho fantso mpanorenana ho an'ny manodidina atsika satria mila manorina isika mandrava ny asan'ny devoly zay ny asan'ny Jesosy natongavan'i Jesosy dia zao andrava ny hevitry ny fisarahana andrava ny asan'ny devoly andrava ny tsy finoana rehetra fa zao manorina kosa manorina finoana manorina fitiavana mba ho zanak'Andriamanitra ho tena fantsona ho fahisam-patsoavana eo am-pelantanan'Andriamanitra isika sy ny fiangonana izay nametrahan'Andriamanitra isika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra vavaka isika indre Jesosy eo ny fitiavanao sy ny indrafonao fa mbola tsy navelanao zahay androany raha tsy nampandrenesinao ny ray ny teninao ny fitiavanao dia fitiavana hatramin'ny fahafatesana ary fitiavana mandrakizay Jesosy eo manjakasy manapao am-ponay mitoera ao am-ponay Jesosy eo
raha vao izay rehetra tsy avy aminao anatin'ny fonay. Ary amin'izao sisa izao Jesosy, atao velona aminao zahay, atao velona amin'ny fitiavanao zahay, atao velona amin'ny fankasitrahana anao zahay, mba ho fantatra ny manodidina anay rehetra fa velona ianao Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mamelona, Andriamanitra manangana, Andriamanitra mitondra anay amin'ny mazava. Misaotra Tompo, misaotra anao zahay, ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia isaorana ny Andriamanitra no niteny izay nampitondra ny mpanompony antsika teo. Mihira ve ny korale tompoko? An'ireo ratsehatra.
dia eo am-pitsangarana na riavana no anaovantsika ny fanekom-pinoana faefatra. Manambara tsika ny Jesosy Kristy araka ny teny nataony taona profetisa hoe ino ny zanakon'Andriamanitra dia manasitra ny fahatanjona izao. Araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahitany Mesia izahay. Araka ny teny nataony Samaritany hoe ny tenanay no nandeha fa fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zazavavy izao. Araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Nataony Tomasy hoe tompo Andriamanitra. Amen. Petraka isika. Dia tonga eo amin'ny filazana ny raharam-piangonana isika dia manasa ny tompon'andraikitra ho avy etỳ anoloana. Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana amin'izao alahady farany amin'ity taona 2024 ity izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa maro ny zavatra izay nifamaofao tamin'ny fiainantsika nandritra iny taona iny, nefa mbola tafahoana etra isika afaka nahantanteraka izao fotoam-pivavahana izao dia nivonahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia raha misy amintsika no sambany vao tonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia faly miarahaba anareo izay tompoko, tonga soamantsara miara-mivavaka aminay eto amin'izao andro alahady farany amin'ny taona izao. Dia ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana izay nitantana ny dianareo ka nahatongavanareo soamantsara teto, dia izy mbola omba sy hitahy anareo mandrakariva mba hatotosanareo izay fikasana tsara rehetra ao anatinareo. Misaotra tompoko. Dia ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy moa dia tsy miaraka amintsika eto fa congé izy manomboka androany hatramin'ny 2 janvier dia mitondram-bavaka azy ireo isika. Misaotra ihany koa n'Andriamatora tsy mandresy fafa isika izay tarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany. Dia raha matora miadana amin'ny solga nizara sakafom-panao antsika. Misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Dia Andriamanitra ny omba sy hitantana anareo mandrakariva ny anareo sy ny ankonanareo. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny asabotsy voalohan'ny volana janoary dia izy ny fotoam-pivavahana ho fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra amin'ny taona vaovao ary manomboka amin'ny 10 ora sy sasany izany. Ny alahady faha 2 janoary dia natokantsika hiarabana ireo ray aman-dreny 70 taona ny miakatra ary izy ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'izany. Ny alahady faha 7 volana janoary dia nataontsika kosa hiarabana sy ho fandraisana ofisialy ireo avantsika vaovao izay tonga manatevina andaharana antsika nandritra ity taona ity. Ny fotoam-pivavahana koa dia manomboka hatrany amin'ny 10 ora sy sasany. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina kosa dia mitohy hatrany. Tsy adino ny fisoratana anarana, ny fanajana ny carré familial, ny fitondrana masika sy ny fanasana tanana etsy ampidirana. Ny fampitana ny fotoam-pivavahana amin'ny Facebook, ny Zoom ary ny YouTube dia mitohy hatrany ho an'ireo izay tsy afaka tonga eto noho ny antony maro samihafa. Ny fianarana ny soratra masina dia miato kely ny zoma faran'ny taona. Toy izany koa ny fotoam-pifoazana amin'ny asabotsy voalohan'ny taona. Ny groupe diakona ASB no miasa mandritra ny volana janoary izao. Anjarantsika diakona no manao ny fanadiovana ny fiangonana amin'ny asabotsy izao. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana
ilazana ny fifoazana sy ny zanaka fifoazana rehetra fa ny fivorimbiana vaozana ny birao tantana ny sampana sy ny amendement amin'ny règlement intérieur ary ny poste budgétaire dia atao androany alahady fahenina amby 20 décembre aorian'ny culte dia mijanona daholo izay voakasika izany aorian'izao fanompompivavahana izao hoy ny birao. Sampana zava-maneno ho an'ny mpikambana sampana zava-maneno atsona ny mpikambana anatrika ny fifidiana birao hiasa 2 taona manaraka 20 sy 20 3 sy 20 izany dia ho totosaina ny alahady 2 volana janoary aorian'ny fanompom-pivavahana manantena ny fahatongavantsika maro misaotra tompoko hoy ny filoha. Sampana SVK ny fanavaozana ny birao SVK dia ataony alahady 9 volana janoary aorian'ny fanompom-pivavahana izany dia tanterahana alohan'ny an'ny amafy hoy ny birao SVK. Sampana koral amafy ny fanavaozana ny fitsipika anatiny fifidiana birao sampana dia ho tanterahana ny alahady 7 janoary aorian'ny fanompom-pivavahana ko manentana antsika mba ho tonga maro ary hitondram-bavaka izany fotoana izany ny birao. Filazana manjo amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo ny fahalasana ny reny malalanay razafitsambaina no elinina teraka rafely arso teo amin'ny 4 taonany hoy ny zanany razafitsambaina Robin Philippe sy arso ary ireo pretapo aminy ny zafiny ny zafiafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia ho tanterahina ny talata 20 volana desambra 2024 any Antandrazana ao Ambohimarina Ambohitrombiavana ao ka tsiaro azy ireo ambavaka isika. Banque alimentaire ny banque alimentaire dia misokatra trany ho antsika izay mila izany dia hitantsika ao amin'ny salle kate na ihany koa aza misalasala manantona ny ray aman-dreny mitandrina na ny tompony andraikitra amin'izany. Raisina tanandroa ihany koa ireo izay maniry hanohana izany banque alimentaire izany. Toy izao indray ny rakitra voaraintsika ny rakitra tamin'ny sasakalin'ny Noely 14 décembre 226,90 €. Ny rakitra tamin'ny Noël 25 décembre ny rakitra 3330,40 €, fandraisana 808 €, ny adidy voaray tetsy aoriana 1410 €. Marina kosa fa iray ihany ny rakitra androany ary izany dia ho atokantsika manontolo ho an'ny 13 mada mba ahafahantsika manatanteraka ireo adidy sy asa sosialy maro samihafa nataon'ny fiangonana. Ny ekipa finance kosa dia vonina trany handray ny adiditsika etsy aoriana. Marina fa eo ampamaranana ny budget ny fiangonana sika amin'izao faran'ny taona izao izay indrindra nanentanana antsika izay mbola tsy nahavita izany fa androany raha ny tena izy no farany fandraisana ny adidy ho amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Dia izay indray ary ny asa miandry sy vaovao maro samihafa eto amin'ny fiangonantsika. Misaotra antsika naharitra ny aino ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ny fiadana kosa dia ho amintsika rehetra. Dia tonga amin'ny fotoana ny rakitra isika izany dia afaka dia ataontsika ny hira miano. Amen.
tonga amin'ny fotoana eo amin'ny vavaka trano sy fisaorana fakantana isika manasa ny izay vao antso manatanteraka izany. Iahaky vavakasika tompo. Tompo tiako ny tranonao dia ny trano toeranao. Hafaliana tsy manam-paharony ao anatinay hanahazo an'ity trano fivavahana ity izahay, ahafahanay mideha sy mankalaza ny anaranao. Koa mangataka aminao, tahio ity trano ity, ampianariny ny firaisan-kina mba tsy ho latsaka an-tany ny fahasoavana ny tolotra ao anay, dia nampidinanao ny zanakao lahy tokana hamonjy sy hanavitra anay, satria tsara ianao no mpanao ny tsara ihany koa, ka olona mendriky ny anjara raharahany fiangonana rehetra eo anoloany ny trano ilay fionana, ka anao ny fanompona amin'ny taperina kely araka ny sitraponao. Rahanay izay ny an-danitra, misaotranao noho ny fitiavana sy ny famindrapo atolotrao mandrakariva ao anay, sy mbola nanomezanao izao fotoana maraina izao, iahahanay mideha sy mankalaza anao eto amin'ny fiangonana ity, sy amin'ny alalan'ny vata fandraisam-kokoa. Mangataka aminao izahay mba ho feno fisaorana ny fonay, hanehoanay ny fiderananao, tsy amin'ny molotra ihany fa amin'ny fotoana tenanay koa, dia amin'ny anoloranay ny tenanay hanompanao sy ny andehananay amin'ny fahamasinana sy fahamarinana eo anatrehanao amin'ny andro rehetra iainanay. Ry tompo mahatoky sy mpamonjy be indrafo indrindro, atolotray ampanetretena eto an-tananao ny tsy fahasalaman'ny olonao rehetra izay mitady anao. Koa mangataka aminao izahay ny hanehoanao ny hatsaranao, fantatray tompo fa tsy misy tsy hainao atao na dia amin'izao fotoan-tsarotra lalovanay fiainana be fahoriana izao. Mivalana aretina maro samihafa, ny etreketraka, ny tsindry azo lena, ny fanavakavahana, ny tsy fanananasa, ny tsy fahampiana ary ny mosahena, ary koa eo anoloan'ny fahafatesana maro samihafa. Betsaka tsy ho voatenisana etona, kanefa na dia tsy milobava aza izahay, fantatray fa tsy manahy anay ianao, ka say manantona anao amin'ny fo madio sy marina izahay, ary koa ny fahatokiana be avy amin'ny finoana hiazonanay mafy ny fanekena sy fanantenana mba tsy hozondozonanay, satria mahatoky ianao ilay efa nanao ny teny fikasana manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho atitiko ihany. Avy-tombo ilalandava ao anatinay ny finoananao, mampianaranay ahay manaiky ny sitrakao, ary aoka ny fanahy masinao no hitarika anay mandrakariva amin'ny lalana izay nosoritinao ho anay tsirairay avy. Betsaka ny tianay ambara, kanefa dia fenomenay amin'ilay vavaka tsara nampianaranao Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, mamasina reny anarana, ho tonga ny ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany heloka tahaka ny amelanay izay meloka aminay, aza natondranay amin'ny fankampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, kanasery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia tonga sahady eo amin'ny famaranana ny fotoantsika riavana, saorana ny tompo tamin'izay rehetra natao ho azy ireny ny voninahitra, ary tsy hay ny fampizara amintsika. Nisy tamintsika reto tonga teto tamin'ny 1er janvier 2021,
misy amintsika reto tonga eto androany farany amin'ny fotoana ty koa mbola miaraka mankalaza manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao farany ty taona ity. Dia tsarovy ny havana fa miandry antsika indray Andriamanitra ny 1er janvier 2022 raha mbola omeny tombonandro tsika, raha mbola omeny fofinaintsika amin'ny andro havelomana no afahantsika mideran'Andriamanitra. Tsara manao réveillon, tsara manao sakafo be, atsarovy. Tout vient de lui. Tsara ihany koa raha mirotoroto be tsika amin'ny 1er janvier miaraka midera manome voninahitra an'Andriamanitra, miaraka amin'ny anjely mafy ny an-danitra tonga eto. Andriamanitra tsy manery fa fanahy masina ny asa ho antsika tsirairay avy dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ataontsika ny hira voatondro alohan'ny tsodrano, andininy voalohany ary ny andininy fahatelo aorian'ny tsodrano. Tsangana isika tompoko. Tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo, ao amin'ny fahalalana sy fitiavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo-ny Tompo. Saorana Andriamanitra. Dia saorana ny Tompo mirava ny fiangonantsika dia samy mitratra ny farantaona ary samy mitratra ny taona vaovao tsika rehetra momba ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra.